Nampafantatra ny vokatra roarivo ity ny avy ao anivon'ny Canal Plus tamin'ity androandroany ity izany ankoatran'ny chaîne vaovao dia nisy ihany koa roarivo ny avy ao anivon'ny Canal Plus azo ny anjarany ihany koa zany ny petit baolina kitra ao anatin'ny Canal Plus. Chaîne telo vaovao no tonga amin'ireo bouquet Canal Plus raha ny fampahafantarana nataon'ny televizion-irany Canal Plus Madagascar Jean-François Dubois ny maraina teo teny Andraharo ao ny A Plus Sport izay ankafizin'ireo mpitia fanatanjahantena rehetra ao ihany koa ny Lorio TV Epic mandefa horonan-tsara mikasika ny fomba ny soatoavany ny finoana hita eto Madagascar sy Afrika ao ihany koa ny TFX izay fialamboly zato isanjato. Manomboka ny bouquet Évasion no azahoana azy ireo. Nampafantarina androany ihany koa ny fanavozana amin'ny MyCanal. Misy koa ny fiavozany appli MyCanal nouvelle version zany misy interface vaovao. Miezaka hatrany izy ireo anakaiky ny mpanjifa sy anamora ny fahazahoan'ny olona Canal Plus ary izy fa ny atsara ny vokatra. Nous avons fait une croissance très forte, une croissance à 2 chiffres en 2017, de l'ordre de 30 à 40%. Et nous pensons que nous allons maintenir ce rythme l'année prochaine. Miampy ihany koa ireo chaîne anatin'ny formule Évasion Plus. Évasion Plus c'est miantombo ny isan'ny chaîne ao anatiny, misy chaîne valo lasa mitombo zany ao anatiny dia chaîne vaovao telo nazaiko voalohany teo miampy amin'ny chaîne anankidimy hafa sy ny plus émotion, sy ny plus frisson, histoire, Ushuaïa, libido. Ny tanjonay zany dia izay betsaka indrindra amin'ny tokantrano malagasy manana Canal Plus daholo izany hoe misy trano iray isaky ny roa zany raha misy trano 50 isanjaton'ny tokantrano malagasy zany mba hoe hanana télécanal daholo dia izay koa mahatonga an'ilay décodeur 5 000 ariary izay azo manomboka ny formule Évasion Plus. Mariana fa andefa mivantana ary manontolo ny Coupe du Monde FIFA 2022 izay ho tanterahana any Russie ny faha 14 Jona hatramin'ny faha 15 Jolay ihany koa ny Canal Plus. Lakamisy rampitso azadiny ny makany anjara gazetinao soa anatin'ny gazety Midi Madagasikara no ahitantsika ity gazety soa ity dia azadiny no manjifa izany zany no miandry ny rampitso ankasitrahana fena ianao tompoko lasy tompoko vavy tsy nisaraka tamin'ny fahita lavitra ma TV tao anatin'izay fotoana ny famefotoana eto indray tsika ao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao dia